eo amin'izay pejy politika izay hatrany dia nilaza ny fahavononany hiatrika ny fifidianana filoham-pirenena ny Antoko-Atsimo Avaradrano izay nifampitona teny Faravohitra Anosy Avaratra ny asabotsy teo araka izao fanazavana Andriamatoa Solombavam-bahoaka Jery Randriambolaina izao. Antimo Avaratra manokana dia efa vonona ary izany indrindra no antony sy izao atao hoe fiarahana mitsangatsangana sy fiaraha-mientana ho any amin'ny fitambana rehetrarehetra ao anatin'ny Madagasikara eto amin'ny distrikta Avaradrano fa maneho izay fahavonona izay izakay ary efa hatrikely izay vonona fa misy fotoana dolo moa zavatra rehetra ny fotoana izany zao anombohana anaovana izay fanentanana sy fanetsihetsehana amin'ny fitambana izay atao hoe mipetapetaka tsy hoe mipetapetaka fa misy fotoana zany ny zavatra rehetra satria ny tiko Madagasikara dia manara-dalàna manara-dalàna izay dia miandro ny fotoana amin'ny fotoana zany hitenenana zany indrindra hoe amin'izao vanim-potoana hanomanana ny fifidianana zao dia efa vonona tanteraka ny atokotiko Madagasikara tsy ny eto Antananarivo ihany na ny eto Avaradrano ihany fa eraky Madagasikara dia efa ohatr'izay daholo ihany koa.